Ry havana dia mbola ho ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'ny tompo, andresika hiaraka hivavaka. Velom-pisaorana anao foana izay tompo isaky ny maraina vaovao tahaka an'izao noho ny fahasoavan-dehibe omena ho anay dia ity andro vaovao ity. Mino izay fa miaraka aminay ianao, koa engany izay tsy afoy ianao tompo. Izao mofinainy izao ho vatsy ho an'ny fiainanay ho avy rehetra. Koa avy ianao fanahy masina, hampianatra na izany. Mamondrafo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ao anatin'izao iray volan'ny fanavaozana izao ry havana, araka ny lohahevitra hoe mihavao amin'ny tompo ny mpino, dia andeha ny ampahany amin'ny toetran'ny fiangonana tao Laodikia, iray amin'ireo fiangonana 7 ao amin'ny Apokalipsy 2 sy ny 3 no saintsaintsika anio. Apokalipsy 3, 14 ka hatramin'ny 19, vakina amin'ny anaran'i Jesoa ary sorato ho an'ny anjenin'ny fiangonana ny Laodikia. Izao no lazain'ny amenina dia ilay vavimbelona mahatoky sy marina izay niandohany izao zavatra no arian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na mafana ianao, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavako ianao. Amen. Jesosy Kristy mahalala ny fiainan'ny fiangonana tsirairay, indrindra isika tsirairay avy ao anatiny. Izy ilay amen, dikany ny marina, tsy voazongozina, mafy orina. Hitantsika amin'ny 14 tapany 2 izany. Fantatro ny asanao hoy izy eo amin'ny 11. Tsy misy miafina amin'ny tompo, tsy misy miafina amin'ny Jesosy lohan'ny fiangonana, ny fiaina mpampotsika azy. Tsy mafana hoy izy, tsy mangatsiaka. Matimaty ny dikan'izany. Ampahany amin'ny toetran'ny fiangonana tao Laodikia hoy izahay, fa manomboka eo amin'ny 17 koa dia afa-po amin'ny tenan'izy ireo, faly amin'ny toerana misy azy satria efa manan-karena dia mionona, mianona, mijanona eo. Hoy ny Bibla note ry havana raha manazava ny amin'ilay hoe mangatsiaka. Ny olona mbola ranofo izy, tsy mbola nivoa fo ary tsy miaina araka fanahy masina. Ilay mafana kosa dia hiasany ny herin'ny fanahy masina, izany hoe masina ihany koa. Ary ilay matimaty izy dia tsy mahalala ny filazantsara sy ny fahasoavana ary ny fitiavan'ny tompo. Tsy manana hery, tsy manana raharaha na andraikitra na asa fanompoana atao, tsy mandroso, tsy miemotra, fa mijanona amin'izao amin'ny resaka ara-panahy. Dia hoy Jesoa eo amin'ny 11 azafady, fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa alohan'ny vavaka ianao. 11. Na dia izany aza nefa dia mbola misy fanantenana ny fanavaozan'ny tompo mba ho tena hafana amin'ny ara-panahy, satria eo amin'ny 20 dia miteny izy fa mitsangana eo am-baravaran'ny fontsika izy, mandondona, miandry ho voaina ry havana mba hiditra ao amin'ny fiainantsika iray manontolo. Vonona izy hanavao, fa izao kosa nefa tsy maintsy mibebaka aloha isika. 19 tapany 2 dia mamoa ny varavaran'ny fo idirany dia tonga olom-baovao mafana fo amin'ny lafiny ara-panahy rehetra. Irariana ho amiko sy ho aminao izany fa tena ratsy ry havana ny matimaty amin'ity fanompoana ny tompo ity. Amen. Dia hivavaka isika. Misaotra ny amin'ny teninao tompo, fa izao kosa mifony izahay raha nandalo tamin'ny fiainanay izany fangatsiahana izany, raha nandalo tamin'ny fiainanay ny matimaty amin'ny lafiny ara-panahy, indrindra ny amin'ny fanompoana anao. Mamondrafo aminay, fa izao kosa sokafanay tompo ny fonay mba hidiranao ka hanjakanao, ary indrindra engany ny fanahy masina hanome hery anay, mba hanoneranay tompo ny tsy vita rehetra tamin'ny fanompoana anao. Fa te hafana ny amin'izany izay raha te hiavao tokoa
ary handova fiainany. Ampio izay Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo hatrany ny fiadanan'ny Tompo. Amen.